La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Dimy arivo sy efatralina ny saran'ny siansa iray amin'ny fitsaboana ny omamiadana ao amin'ny centre radiothérapie au cobalt ao Ampefilatanana. Androany nitokana ny 10 andro ajoely io centre vaovao io izay afaka mandray marary 5 hatramin'ny 10 isanandro. Mitoy androany ny hetsika nataon'ny mpianatra ao amin'ny universitény Toliara, nisy ny fandorana pilona nataon'ireo mpianatra tao anatin'ny université. Tsy nisy kosa ny naratra nandritry ny hetsika. Tsy azo atao ny fihetsiketsehana kasain'ny mpanohitra atao rampitso eny Ambozatovo araka nambaran'ny préfecture Antananarivo omaly miatra atranonao izay navoaka ny commune Renivohitra Antananarivo makasika ny tsy fahazahoana manatosa izany eny an-toerana noho ny fanamboarana. Omamaimpona ny famindrana sy fizaram-pananana vokatry ny alova manerana nosy tsy hisy intsony ihany koa ny sazy araka ny navoaka ny filan-kevitry minisitra farany teo. Hanomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny ahitra izany. Maresaka IRS sampyrenena manamafy ny fiaramentana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 ireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondrona Europeanina. Nivoatra nandritry ny fionana ny fametrahana mari-pamantarana iraisana ho an'ireo olona avita vaksiny. Ny adidin'ireo avetrany. Fanaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kultivika manazanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao 5:04 ny siansa iray amin'ny fitsaboana omamiadana ao amin'ny centre radiothérapie au cobalt ao Ampefilatanana. Androany nitokana ny 10 andro ajoely io centre vaovao io izay afaka mandray marary 5 hatrany amin'ny 10 isanandro. Ny alarana efsa. Aretina mandany vola sy mampitaraina ny maro ny fitsaboana ny omamiadana. Fitsaboana maro no takiana toy ny radiothérapie, chimiothérapie sy ny maro hafa. Mbola vitsy ankilany ireo toerana manao izany raha ny eto Madagasikara. Manodidina ny 4 ariary ny fanaovana ny séansa iray. Androany, notokana ny filoham-pirenena Andro Rajoelina ny centre radiothérapie au cobalt ao amin'ny centre hospitalier universitaire Joseph Ravoangy Bevelantanana. Ity no ivitoerana manolotra fitsaboana ho an'ny omamiadana amin'ny alalan'ny radiothérapie voalohany miankina amin'ny fanjakana. Tanjona ny hanamaivanana ny fahasairanana iainan'ireo olona miady amin'ny omamiadana. Dingana lehibe no ataontsika ao anatin'izao ezaka izao. Ny antony dia raha ny antota taratasy tonga tsy amiko dia olona 10 mety hatratra hatrany amin'ny 10 5 ka hatramin'ny 10 isanandro ny olona afaka hotsaboana ao anatin'ity centre ity. Izany hoe arivo isam-bolana. Mba saitsaina hoe izany arivo isam-bolana. Tsy misy tsony zany ny olona manomboka eto, ny olona fahirana indrindra, ny olona sy manana fahefam-biky. Eny, na le klasy moyenne na tontoniny azy, tsy afaka andeha ho an'ny Iberana, tsy afaka andeha ho an'ny La Réunion, tsy afaka andeha ho an'ny Maurice, tsy afaka andeha ho an'ny France, fa eto toerana ety no hitsaboantsika an'ireny olona ireny. Raha ohatra ka 4 hetsy ariary na 400 000 ariary no manao traitement izay mandeha any amin'ny hôpital tsy miakina, dia betsaka ny olona tsy mahazaka an'izany. Fa ny tato amin'ity eto amin'ity centre ity kosa zany dia natao 10 sy efatralina na 45 000 ariary no ho alohan'ny marary.
Natolotry ny Flo Andry Rajoelina ho an'ny centre d'image médical ao Befilatanana ihany koa ny scanner numérique 64 barrettes izay isany ika farany amin'ny fitaovana fitarafana ireo aretina amin'ny vatan'olombelona. Lahara-pahamehana avokoa ny fotodrafitrasa na amin'ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fanatanjahantena, ny lalana na ireo apetraka ahafahana manatratra ny fahavitantena ara-tsakafo hoy ny Flo Andry Rajoelina. Fa miezaka isika hatrany hatrany mba anakaiky ny vahoaka malagasy ny fahasalamana. Anisan'izany ohatra ny fanaovantsika reny CSB2 reny tao anatin'ny rotaona monja dia raiky amby zato ny CSB2 izay naorona natsangana eo andalan'ny mpamitana an'izany ao ny fa vita amin'izao tsika miteny izao. Ny tanjo matesaka dia tsy misy district ao adiny intsony ka tsy hanana an'izany toeram-pitsaboana ho an'ny veterana. Amin'izao tsika miteny izao dia hôpitaly manara-penitra 13 neo andalam-pahavitana amin'izao tsika ora sy fotoana itenanantsika izao. Vokatry ny fiara-miasa indiana sy malagasy ny nametrahana io centre vaovao io. Nandritra ny lahateny no namafisiny ny maso ivon'ny Indy ny fahavononan'izy ireo hanampy an'i Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny PEM na ny plan émergence Madagasikara. Antoy androany ny etsika nataon'ny mpianatra any amin'ny université any Toliara. Nisy ny fandorana pilona nataon'ireo mpianatra tao amin'ny université tsy nisy kosa ny naratra nandritry ny etsika miantarandriana. Androany tokony ho tamin'ny fitora maraina nidy nandalam-bena noho ny etsika nitotsain'izy ireo ny mpianatra tao amin'ny université any Toliara. Nitra maromaro taoriny nivoahan'ireo mpianatra raikitra ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Nisy ireo mpianatra tratry ny mpitandro ny filaminana ka nisaziana. Tsy nisy kosa ny fisamborana. Ora vitsy taoriny nivoahan'izy ireo dia niverina niditra tao anatin'ny faritry ny université ireo mpianatra ka tao no nanohy ny hetsika fitakiana. Nidoran'izy ireo tamin'izany ny pilona anatin'io faritra io. Tsy jano ny hetsika raha ny nambaran'ny mpianatra. Isan'ny takin'izy ireo ny amoahana vatsim-pianarana 4 volana sy fampitaovana, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ipetrahana ary ireo trano fidiovana amin'ny université. Nanao fitakiana ihany koa ireo mpianatra amin'ny université tsara tanàna Antsirabe io maraina io. Tsy fanekeny ireo mpianatra ny fandoavana vola sy ny fitakiana vatsim-pianarana moa no anton'izany Kolo TV Antsirabe. Io maraina io dia nanao hetsika fitakiana ireo mpianatra avy ao anivon'ny université Mpanjakana Isavy na ny annexe université d'Antananarivo eto tsara tanàna Antsirabe. Teto mandany resaka manamorona lalam-pirenena fafito no nanatanteran'izy ireo izany hetsika fitakiana izany tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe sy ny filanjana ireo sora-baventy. Efa hita ny antrana tena toerana ihany koa mpitandro filaminana tamin'ny fotoana io. Anton'izao fitakiana izao tsy haneken'ireo mpianatra ny fandoavana vola eo anivon'ny sekoly izay aloha isaky ny tranche. Eo ihany koa ny fitakiana ny vatsim-pianarana 4 bolana izay mbola tsy voaloha. Le fitakiana efa ataona maro zao zay no sokatra nefa mbola tsy mahaleo tena hatramin'izao hoe tsy université. Dia le ray koa boky sakato mois efa firy volana zay niditra nianatra nefa boky sa mbola tsisy mivoaka. Zay koa ampandoavana vola be mamandoa volo zay nefa au moins rehefa mandoa volo zay tranche tokony hoe au moins misy zavatra qualité mba mivoaka ohatra hoe mba tena mianatra anaty infrastructure tsara zay. Ny vola alohanay mila hitovy amin'ny privé tranche ana vola alohanay io karazana ohatran'ny hoe écolage zany.
2 millions 5 izy io ho an'ny mpianatra aty hatramin'ny licence dia ho an'ny M1 sy ny M2 3 millions izy io mbola miampy droit sy mipitsopitsony fa misy ankizy zao amin'ny bourse 4 mois io ny andrasany hoe andaovana an'io tranche io nefa le bourse aza 1 mois fotsiny misy ankizy ny ao tena sahirana matotonga ety ary raha ohatra raha tsy niteneniny zay hoe tsy ho fanjakana mandrakizay dia tsy naninona zay fa hoe kely sisa fa efa io ny infrastructure dia efa kely sisa dia aleo tena ka-mpanjakana fa décret d'application tao anatin'ny filaminana tanteraka ny nanaovan'ireo mpianatra ny fitakiana izay nataon'izy ireo mitondra fanazavana araka izany ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny sekoly mahakasika ity raharaha ity mikasika ny fangatan'le mpianatra androany ny grevin'ny mpianatra tranche hoe mandoha vola zareo dia somary averina kely nga mantantara hoe tamin'ny 7 taona lasa tamin'ny 2013 dia nangataka ny ray aman-dren'ny mpianatra teto Antsirabe Vakinankaratra tamin'ny solitenan'ny université n'Antananarivo hoe asiana établissement anankiray aty amin'ny Antsirabe mba ahafahan'ny mpianatra tsy hianatra ny Antananarivo dia ny fanaraka tamin'izay no ny solitenan'ny université sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra hoe ireto no vola afaka alohanay io vola io zany hatramin'izay ka hatramin'izao tao anatin'ny 7 taona dia tsy niakatra na araim-bilanja ary dia io ihany ny vola naalohan'le mpianatra ny bourse efa eo am-pikarakarana ihany koa ny ao amin'ny ministère dia mino zay fa ho amin'ny herinandro ambony io dia efa miroso amin'ny fandoavana azy araka izany dia hitohy hatrano ny fitakiana ho ireo mpianatra raha tsy mahazo valiny mahafapo avy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo tsy azo atao ny fihetsiketsehana kasain'ny mpanohitra atao rampitso eny Ambojatovo araka nambaran'ny préfecture n'Antananarivo omaly miatra atrano note navoaka ny commune n'Antananarivo mahakasika ny tsy fahazahoana manatotosa izany eny an-toerana no ny fanamboarana miantarandriana io nolavin'ny préfecture n'Antananarivo ny fangatana nataon'ny mpanohitra na ny RMDM anatotosa hetsika ny Ambojatovo rampitso nametraka zareo zany mary nametraka fangatahana ny RMDM moa zany nametraka fangatahana Ambojatovo Omaly ariva io moa zany voalaza ny texte hoe ny ordonnance 60082 hoe 48 heures alohan'ny anombohan'ny fihetsiketsehana dia tsy maintsy tafapetraka au niveau'ny préfecture ny fangatahana raha jerena zany fametrahany azy Omaly ariva dia efa tsy voaraka aloha zany le 48 heures dia faharoa manarakarak'izay ny commune koa fa namoaka taratasy hoe no le fanamboarana zay tsy maintsy atao eo zany dia tsy disponible le Ambojatovo dia efa ho valiana rehefa avoa zany le taratasy hoe tsy azo atao le fihetsiketsehana rapitso eo Ambojatovo etsekilan'izay tsy mbola fantatra raha toka hisitraka fa azon-dalana ireo solombavam-bahoaka tim mikasa ny anatotosa tatitra ny sabotsy fahenina ny volana martsa ho avy izao any soamandraikizay mikasika ny ireo le député indray zany amin'ny heriny moa iny zany mbola tsy ho valiana izao aloha mbola ho jerena zany raha ho azo le tany eny Soamandrakizay satria na privé fanrequisitionena ka isan-kerinandro sy isa-tapa-bolana ve réquisitionné tanin'olona le tanin'olona ne ilay dia hitatsika eo raha possible mbola réquisitionena io na ahoana ho an'ny rampitso na mpitandrina ihany koa ny mpitandro filaminana amin'izay ho mety fandikan-dalàna hoentitra raha ny fanazavana ny fepetra ho raisina miankina amin'ny filaminana sy ny fihavanana ny fampandrosoana ny firenena raha nambaran'ny solo tena mahatry ny firenena mikambana eto Madagasikara isy ny fiaramiasan'ny CFM sy ny firenena mikambana amin'ny fanatanterahana izany Michelarana ary zao antoka ny fampandrosoana ny firenena iray ny fisian'ny filaminana sy ny fihavanana ao aminy hoy ny solitena mahatry ny firenena mikambana eto Madagasikara teboka tsy tokony tsintsoniavan'ny mpitondra izany raha ny fanazavana développement durable à horreur de l'instabilité sociopolitique tsy mifandray ny fampandrosoana sy ny korontana politika ny andraikitsika na ny mpiara-miombonandoka na ny mpanao politika na ny fiarahamon'ny pirenena na ny mponina dia tsy maintsy mitandro an'izay mba tsy hisian'ny korontana politika
ilaina ny mandroso sy mijery ny eo aloha fa tsy hiverina amin'ny lasa préserver que la consolidation de la paix, la stabilité soit préservée pour qu'on puisse manoloana ny fambolena korontana etseroa amin'izao fotoana izao misy ny lamina ny fiarah-miasa amin'ny firenena mikambana sy ny CFM conseil du fampihavanana malagasy aleo miaro toy izay mitsapo ka anisan'ny hoe hojerena zay ny hoe tsy andrasana hitoka ny zavatra anankiray zay vao handray fepetra fa hoe ahoana ny ahafahana mametraka an'izay fisorohana ny mety crise nisy eto amintsika zay satria ny crise na ara-politique na économique na hitantsika ny crise sanitaire amin'izao fotoana izao tsy tera-bokatsoa ho an'ny firenena anankiray ohatran'izay tsika mbola firenena marifo mora andahirina ny hitantsika hoe ny mety hotakotaka sy ny zavatra hatreto zany mbola ny lasitra ny fariamiasa no natao fa mbola tsy voafaripahitra hoe inona ny fariamiasa anatanteraka fitsidiana ara-pomba ofisialy tao amin'ny CFM nisy tolotena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara lafy mavao hafa kosa indray dia homaimaim-poana ny famindrana sy ny fizaram-pananana vokatry ny lova manerana ny nosy tsy hisy intsony ihany koa ny sazy araka ny navoaka ny filakevitra minisitra afarany teo anomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fampiarana izany miantarandriana fepetra ndraisina araka ny filan-kevitry ny minisitra ny 7 ny volana janoary lasa teo ny fanamorana ny fikirakirana ny taratasy momba ny lova anomboka ny alatsinainy dia voalohan'ny volana martsa ho avy izao ampiarina amin'ny sampandrarany fananantany manerana nosy ny tsy fandoavam-bola mikasika ny fandovana zavatra anankitelo zany no isitrahana amin'io tsy fandoavam-bola amin'ny alalan'ny fandovana dia eo zany ny fandovana zay lazaiko zay dia ihany koa fizarana lova zany hoe fandovana arana fizaram-pananana zany dia ny fahatelo zany ny fanolorana amin'ny ray aman-dreny sy zanaka na ny donation entre vif ny fandovana dia efa tsy sandovam-bola tamin'ny taondasa dia toizany fa nampitombona zany ny fizaram-pananana satria matetika zany mandova le olona dia mizara ihany koa dia izay fizarana zay zany na ny partage dia tsy andovam-bola ihany koa ny fizarana lova raha teo aloha zany ny vola aloha taty amin'ny sampanafanantany dia 200 ny valeur ny tany no aloha aty amin'ny sampandrafanantany zany hoe 2% ny valeur zay apetraky ny sampandrarany etra zany no mametraka ny valeur n'le tany ka manomboka izao zany dia tsisy an'izay tsony 2% zay amin'ny alalan'izao fepetra izao araka izany raha toka manana tany lova mitentina 10 tapitrisa ariary ohatra ny olona iray 200 izany hoe 2 hetsy ariary teo aloha no makany amin'ny fananantany amin'ny fikirakirana izany amin'izao kosa dia maimai-poana ny fanaovana io misy ny lamina napetraka ho fandrindrana ny tolotra hisy zany gise manokana ho apetraka andraisana ny mpanjifa mikarakara ny lova sy ny fanoloram-pananana zany eo anivony sampandrarana fananantany manomboka amin'ny latsinainy zao zany dia mipetraka io gise unika io gise spécial zay andraisinareo mpanjifa mikarakara ny famindrana lova sy ny fizarana lova ary ihany koa ny fanoloram-pananana ny toerana misy an'io zany dia ny sampandrarana fananantany rehetrarehetra misy an'io daholo mahafahan'le olona misitraka zany dia hoentiny zany atody taratasiny eo anivony sampandrarana fananantany dia mampiditra ny taratasiny izy anao ny famirana lova na anao ny fizarana lova na anao ihany koa ny fanoloram-pananana amin'ny ray aman-dreny sy zanaka dia manatina ny gise manokana mikarakara an'io dia afaka misitraka an'izay le olona ankoatra izay tsy hisy intsony ihany koa ny sazy raha ny fanazavana tsy miova firy amin'ny teo aloha ankilany ny dingana raina ho fisitrana izao tsy fandoavam-bola izao faharoa koa zany mbola nisy ihany koa ny pénalité taloha zany hoe ny olona zany raha tsy mahavita mikarakara ny antotaratasiny fandovana ao anaty nenim-bolana nafatesan'le olona dia misy sazy ny sazy dia 10% ny 1% ny ino moa zany 1% les valeurs zany par mois de retard no
sanction le olona dia tsisy tso am'izay sanction zay zany fa mifafa daholo fa maimaimpona zany ny famondrana ny lova fizarana lova sy ny fanolorana tanjon'izao fepetra izao ny anamaevanana ny vesatra eo amin'ny fandaniam-bola ny isan-tokantrano ho an'ireo izay mikarakara ny famindrana sy fizaram-pananana vokatry ny lova entina ihany koa andrindrana sy hamaritana ny antotanisa mazava mikasika ny fikirakirana tonga eny amin'ny sampandrarany fananan-tany izay mikasika ny lova tahaka mazatra anaraka dokavatra isika melohany dirantsika ny tapany faharoany vaovao rehefa avy ary Likez-o, commentez-o, publiez-o, partagez-o. Yellow Facebook baka 1 giga APSN amin'ny fotoana rehetra amin'ny vidiny 10 ariary monja. Tsindrio ny dièse 322 étoile 65 dièse. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fianona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny fahasembanany sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina na andreny vohatra io na antanana azy ireo la ny andro matsaka ka tsy afa-miasa kory ameloma tokantrano voahilika sy akoraina izy ireny oka izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy Ho an'ireo rehetra voakasika ny tetikasa rocade nord-est sieste manana fanontaniana na ayay mahakasika ny tetikasa ve ianao na koa mila torolalana amin'ny fikarakarana anato taratasy fantary fa misokatra ny guichet unique eny anivon'ny sampandrarany fananantany eny avaratrano alasora izay natokana andraisana sy anampin'ireo tompotany rehetra amin'ny fikarakarana sy fanomanan'ireo ato taratasy ilaina ho fanatotsana aingana ny dingana mahakasika ny fanonerana ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia manasa ireo tompotany miisa 5,700 izay mbola tsy nisitraka izany mba hanatona ny guichet unique ampafatarina bebe kokoa ny mahakasika ny dingana tokony arahina sy ireo atota taratasy ilaina amin'ny fisitrana ny fanonerana raika amin'ny 20 miliara ariary ny vola natokany fanjakana malagasy ho fanonerana 7,700 ireo tany tokony misitraka izany 4,900 dia natokana ho an'ny fananan'ny olona 4,900 ho fanoneran'ireo tany sy ny tanimbary fanefanan'ny onitra ho an'ireo olona nanana fotodrafitrasy fambolena nampiasa ny toerana mpanofa na very asa voakasika ny tetikasa dia efa nanomboka ny volana desambra 2024 tamin'ny taona 2024 kosa no nanomboka ny fanoneran'ireo tompotany sy tanimbary na ny fangatahan-dalana teo anivon'ireo mbola ampikarakarana ny taratasiny ho fanomboana ny asa eo amin'ny taniny aza misalasala intsony manatona ny guichet unique eny amin'ny sampandrarany fananantany eny avaratrano alasora raha mila fanazavana fanampiny ho jerena manokana ny mombanao miditra ny tapany faharoany vaovao isika tany Antsiranana no nataony lanonana ara-miaramila ny fankalazana fa 10 taona ny tafika an-dranomasina tamin'ny ity androany ity napetraka tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny 2e bataillon de fier l'infanterie de marine ny larana efso Ny fametrahana ny tafika an-dranomasina ho fitaovana lehibe amin'ny fiarovana ny sisitany no isan'ny tanjona napetraka tamin'ny fanitsina ny rafitry ny tafika malagasy 12 febroary 2017 12 febroary 2022 feno 10 taona ny tafika an-dranomasina tao Antsiranana ao amin'ny tobon'ny tafika an-dranomasina no nankalazaina tamin'ny fomba ara-miaramila ny fankalazana efa voalazom-bienimbieny fa miatrika fanampy vaovaotsika ary izay no tsy maintsy nitondrana fanitsina ny rafitra teo anivon'ny tafika malagasy miaraba manokana zareo tsika tamin'izay dingana efa vita mbola misy dingana maro izay mbola rosotsika satria ny tafika malagasy dia napetraka tsika ary ny
vinany filoan'ny republika andreo matoa andrajoelona ho tena tafika manakaiky ny vahoaka ary zany no zavatra nataontsika teto antsiranana anio ny fankarazanany fa enimpolo taona ny tafika an-dranomasina fa ihany koa nametrantsika pomba ofisialy ny 2e bataillon de l'infanterie de marine zay manolo an'izay teo aloha ary nometsika fanampy vaovao. Tsy mora ny fanovana ny rafitry ny tafika hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena tsy maintsy irosoana izany ho famerenana ny asina sy amerenana ny lanjan'ny tafika malagasy. Vao afako maly dia nandray ny didy fitondrana didy mpanjakana ny filakevitry ny ministra ny nametrahana n'ireo commandant na zone de défense et de sécurité eraky Madagasikara ary efa nambarako maly zany rehefa nivory niaraka tato amin'ny garnizon'ny Antsarana antsika nilazana fa tsy misy tony ny région militaire fa manomboka amin'izao dia leto Antsiranana dia zone de défense et de sécurité nakarana ary efa voatendry ny lehibeany zany zone de défense et de sécurité zany ny délégué militaire régional moa dia efa voatendry daholo ihany koa fa miandry ny famoahana zany arrêté zany tsika dia ho fantatsika niany ireo olona 12 manamboninahitra 12 izay ho lasa délégué militaire régionaux. Etsika maro no nanamarika ny fa 80 taona ny tafika an-dranomasina toy ny lanonana ara-miaramila nandraisana ny prime ministre tao amin'ny Toby. Vaovao voaray vao zao kosa indray dia mahakasika ilay raharaha fanondranana volamena tany Afrika Atsimo araka ny valin'ny fitsarana tany an-toerana tamin'ity androany ity dia nilavan'ny fitsarana any an-toerana ny fangatan'ireo tratrana nondrana izany sy ilay orinasa any Dubai izay mitonona ho tompony fangatana ny amerenana azy ireo ny volamena izany etsakilany izay dia niraisina ho mpitoro faharoa ihany koa ny gouvernement malagasy araka ity didy mpitsarana ity ho taterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa antoyan'izay raharaha izay. Fa nanontantsika ny vaovao kosa indray dia andalana ny fanarenana ny ADEMA misy ny fifampiresana amin'ny ravinala airports amin'ny fanitsina ny fifanarana nataony tamin'ny fitondrana malagasy no mariana androany teny vato ny faha-telopolo taona ny joroan'ny ADEMA Michel Arnardo. Tsy misy afa-tsy ny 100 ny volana ampiasain'ny ADEMA hatramin'izay sisa ny vola entiny miasa amin'izao no ny olana araboly izay manjoa azy taorian'ny Covid-19 isan'izany ny tsy fandoavany ravinala airports ny redevance de concession 2020 izay mitetina 3 tapitrisa euro isan-taona hosolo ny famindrapi-pitantanana ny seram-piaramanidina Ivato sy Nosy efa ndalana ny fametrahana ny paikady fanarenana izany raha ny fanazavana. Ny etsika voalohany dia ny fanenana arak'izay atao ny fandain'olo mba hitsinjovana zany zay asa mbola tokony atao dia efa voaresaka ny mpiara-miasa rehetra eto Madagasikara ary dia efa misy nakany mesura rehetra dia ho fehizitsika zany fandainam-bola aloha raha izay. Faharoa dia manana trosa maromaro ihany zahay ankoatran'ny ravinala dia ho takina ireo trosa ireo ifanatona ianton'ireo mpiara-miombinantoka ireo zahay dia ho jerena ny ataontsika hoe ny plan de paiement na mission de paiement ny calendrier ahafahan'izy ireo mamerina vola ately ADEMA. Zay ny faharoa. Fahatelo dia efa manomboka atsika amin'izao fotoana izao amin'ny herinandro efa misy fanatonana miaraka amin'ireo mpiara-miombinantoka ohatra ny actionnaire ao anivon'ny ADEMA izay manana fahafana arabola dia fahajerena sady ina ny azo. Etsy ankilany efa misy ihany koa ny fifampiresahana amin'ny ravinala airports amin'ny fanitsina ny fifanarahana ny arahana tamin'ny fitondrana malagasy.
Aéroport vaovao zany moa ny frontière ary mbola mity donc na isokatra zao ry izy tsisy aéroplane tsisy olona ho avy eo a fa araka ny teneniko teo zany a dia efa ao anatin'ny fijerena fanarahana ny ademasy ny fanjakana malagasy a mijery an'ireo tepoka vitsivitsy zay tokony mbola ifampiresahana mba azahoantsika hoe mba karazana hoe convention gagnant gagnant zany a les conventions zay vosony tao aloha teo ty ao anatin'le convention zay siniavontsika zany a matoa izy tsy mandody manana droit izy tsy mandoa azy satria misy ko zany a partenaire sasany défaillant nivoan'ery Madagasikara de raha défaillant reo a de afaka koa izy tsy mandoa ny sasany zany ny ao anatin'le izy dikan'izany zany a mbola mila fampiresahana momba zay satria tokony akambana zany ny partenaire rehetrarehetra. Nantotanisa raha toa ka lasa ny Ravinala Airport ny fitantanana ny seranam-piaramanidina lehibe tsy vato sy any Nosy Be miisa 9 amin'izao ny seranam-piaramanidina tantany ny Adema, seranam-piaramanidina lehibe miisa 10, seranam-piaramanidina madinika miisa 420 ary ireo seranam-piaramanidina miisa 2 any Salo sy Bekopaka. No mariana androany tetsy sy vato ny 70 taona ny joroany Adema aéroport de Madagascar. Tamin'izany fotoan'izany ihany koa nanolorina tamin'ny fomba ofisialy ny tale jeneraly Vaovao hitantana ity orinasa mpanjakana ity. Nanao fambolekazony ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy tamin'ity androany ity zenerana tamin'ny organisme rattaché teny Masindray. Isan'ny anton'ny fambolena izao ny anatsarana ny voly azo fanao isan-taona Sabrinara Arso. No tanterahina androany ny fambolekazon'ny organisme rattaché ao amin'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy. Zanakazo miisa 3,000 no volena teny Masindray tamina velaran-tany 3 hektara. Teto amin'ity tany ity ihany no nanatontosanany fambolena ny taona lasa ary izao no tohizana izao entina anatsarana sy isoroana ireo voly tamin'ny taona lasa. Voly taditsika tamin'ny herintaona misy ilay voavoly naniry tsara, misy tsy naniry dia nisosoantsika tamin'ity taona ity. Ny zavatra sotomina amin'ilay izy dia tsapatsika zany fa manao zavatra tsy vita ao anatin'ny herintaona. Tsy hoe mamboly iray mandeha akory dia efa vita fa tsy maintsy kolokoloina isataona aritsika ao anatin'ny ministera angambany samy mahafantatra andika an'izay daholo satria miandraikitra amin'ny fikolokoloana ny lalana sy ny zavatra maro samihafa tsika rehetrarehetra. Ka dia amin'ny herintaona tsy haiko moa izay fandamina ny fampifaniretsika dia mba maniry indray ilay izy dia afaka manampitsika. Ny fambolekazo ataon'ny ministera tsy hoe amin'ny tany ministera ihany fa fanampiana ny mpiarabelona ihany koa. Dia zay toerana afaka hanampiana ny mpiarabelona amintsika dia ampiana daholo. Zay no mazava-dehibe n'ilay fambolekazo ihany koa. Ary ny natao androany dia ireo organisme rattaché no nandray anjara. Ny tamin'ny herin'ny androany moa dia nanao ihany koa izahay teny Arivo Mamoin sy ny Arivo Mamdo. Ny zanakazo nambolena androany dia 500 akasia ary frêne 500 ihany koa. Ny suivi ny ataontsika hoe suivi andreto zanakazo ambolena ndreto moa zany dia fiara-miasanay amin'ny tany voara sy ny quartier mobilité atoerana izay nanampy be anay ihany koa tamin'ny fikarakarana ny lavaka sy ny fitaterana zanakazo. Misy ny fepetra raisina hialana amin'ny fahasimban'ny ala alohan'ny maintany rano nambaratra any. Manao ny évaluation lay hososoana amin'ny tompambolena manaraka. Zay no ny asa voalohany. Ny asa faharoa dia ny fiarovana amin'ny dorotanety. Dia tokony hanao aroafo amin'ny maintany iray zany satria ny afo moa zany dia manomboka eny amin'ny volana mai, juin, juillet ou septembre any dia alohan'izay zany dia efa tokony hanao aroafo manodidina ilay toerana ambolena satria indraindray misy afo miditra fandratsanana raha misy tokony horatsanana dia mifanaraha-maso moa amin'ilay olona manodidina zany dia tokony hanisy olona miandry ny tanàna ity zany mba ahafahana mampafantatra hoe misy manimba na misy miandromby. Zay ngambany tsara apetraka mialohan'ny aorinan'izao asa fambolekazo zao. Ny zanakazo frêne no anisan'ny betsaka mandrakotra ity toerana ity ary mbola mitohy hatrany ny fanaraha-maso atao. Tsy mitsaha miaina ny alaonko any Morondava, ny hena manaraka izany ihany koa ny zava-manan'aina miankina aminy.
entina manarina tsikelikely izany zanaka alaonko misy sady miala no fonina ambolena tany amin'iny faritra iny misy alarana ary zao. Eto Morondava, komina Bemanonga, fokontany Kimony, mitarainy ireo mpanjono, tsy mitsamiena ny zava-mananaina miankina amin'ny alaonko noho ny tsy fisiany izay alaonko izay. Marina mihitsy aloha, tena hitanay fa tena misy tombony ho an'ny fiainanay aloha le izy. Io zao eto ty mitodika ty eto, reo zanakanay madinidinika reo moa zao fa hazo fanambolenay avao reo. Misy olo zany le zany hoe milalao zany, milalao amin'ny fotaka io fa mahita drakaka ohatran'izao. Fa hatramin'izay tsy nampisan'io maniriniry kely io, tsisy. Io aloha tena hita fa io le alahoniko mihitsy aloha tena iainan'le trondro. Rehefa ataontsika hoe agnatin'ny ranomasina moa dia ataontsika hoe trondro. Zava-dehibe ny fambolena azy ireny raha ny fanazavany tompona andraikitra anivy ny ministeran'ny fambolena sy ny jono. Lara-pahamehana arak'izany ny fambolena izany ho amin'ny ity taona ity. Fantatra antsika fa ny mazava-dehibe zany ny alahonko zany amin'ny fiainana zanak'olombelona aloha voalohany indrindra eo amin'ny lafiny tontolo iainana dia manana ny toerany, manana ny lanjany manokana zany ny alahonko zany. Eo koa amin'ny lafiny zavatra mananaina ao an-dranomasina dia reo karazana trondro, ny drakaka, ny crevette rehetrarehetra reo dia miankina avy aty amin'ny alahonko daholo ny fiainan'ireo biby reo. Ka ny ministera izay miahy ny jono manokana dia nisafidy amin'ity taona ity dia hamboly ny alahonko, hamerina ny alahonko amin'ny toerana. Raha ty toerana ty zao raha araka ny hitantsika dia ny famerenana ny alahonko no natao androany satria toerana fa nisy alahonko taloha dia niazahana ny volena naverina zay Zanaka alahonko miisa 5 no nambolena tamin'ny tany mirefy 10 hektara tany Kimony Morondava. Hetsika izay nitontosain'ny ministeran'ny fambolena sy ny jono toana ny tetikasa sur fiche 2. Raha tsy ivona alahonko mandina ny 5,000 hektara no volen'ny ministeran'ny tontolo iainana. Raha toka mandina ny 2 hektara no vinavinay ministeran'ny jono ho arenina hatramin'ny taona 2022. Tsy maintsy anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana no anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny valimartsa ho avy izao. Maro ny hetsika ny foanana manoloana ny valinaretina hono teo anivon'ny ministeran'ny mponina. Fevrier. Maro ny fandaminana napetraka mandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny valimartsa ho avy izao. Ankoatra ny teboka tapaka nandritra ny filan-kevitry minisitra ny 17 Febroary. Nanamafy ny fepetra andrindrana ny hetsika isam-paritra ny teo anivon'ny ministeran'ny mponina, fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy androany. Dia atsaina foana zany ny amin'ny anara-pahasalamana ao anatin'izay ny fepetra ara-pahasalamana rehetra hoe ny hetsika rehetra izay atao zany tsy misy aloha zany karnaval satria lasa misy fivondrondronana olona zany tsy mahazo loatra ny ronjato ny olona raha ohatra ka misy hetsika atao zany kalamanjana tsy mahazo loatra ny 10 raha ao anatina efitrano. Raha ny andiana napetraka ho ivo mifankalazana, maro ny hetsika ho tanterahana ny 7 hatramin'ny 10 ny volana martsa. Ifantoka betsaka amin'ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina zany amin'ny ankapobeny. Dia isy ihany koa ny fanentanana ny antsoina hoe vehivavy mavitrika, izay isan'ny vehivavy voatsonga eny anivon'ny fiarahamonina. Mavitrika no nilazana satria ireo ny mpanentana ny fiarahamonina mahakasika ny resaka fanabeazana olom-pirenena, mahakasika ny fanentanana ny vehivavy amin'ny resaka fandrindrana fiainam-pianakaviana, mahakasika ny fanentanana ny vehivavy amin'ny ady amin'ny herisetra eny anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina, ary indrindrindrindra manampy ny vehivavy ihany koa amin'ny resaka antsoina hoe bonne pratique ao anivon'ny tokantrano. Isam-paritra arak'izany no anamaria ny fikambanam-behivavy ny andro iraisam-pirenena ho azy ireo. Ny any amin'ny faritra Dianano atrian'ny vadiny voalohan'ny repoblika araka ny loha-hevitra, vehivavy mizaka tena sy miaro-doha ao anaty fikajiana ny tontolo iainana. Tanjon'ny fandaminana isan'ny tokony ny fihezana ny mety ho fiparitahan'ny valinaretina Covid-19. Iverenantsika amin'ny tontolon'ny politika, mila miandry fifidianana ny mpanohitra raha toka teo tonga eo amin'ny fitondrana. Izay ny fanehoan-kevitry ny antoko maitso tamin'ity androany ity manoloana ny hetsika isa tokony ataon'ny fanoherana. Fevrier. Natafiditra anatin'ny firenena mandala ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra azy Madagasikara.
tokony apetraka ho arifanina amin'ny fanohan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena hatrany ny fifanajana hoy ny antoko maitso nanoloana ny toetra ara-pirenena. Mila miandry fifidianana ihany koa mivovonany antoko mivondrona anatin'ny fanoherana raha te ho tonga eo amin'ny fitondrana. Tsapanay gnetaeta ny mpanohitra fa ozy zay hoe tsy aleo ve atao amin'ny fomba mihaja rehefa manohevitra afaka miteny ny hevitra zareo atao zany amin'ny fomba mihaja fa ny tokony ataony dia efa manomana dia n'izao ny projet ana zareo zany mba anomanany ny fifidianana manaraka raha te ho fitondrana zareo. Tsy maintsy amin'ny alalana rafitra demokratika no andehanan'ny firenena, tsy maintsy fifidianana ihany ary fifidianana ara-dalàna fa tsy fanonganam-panjakana. Teny Antaninarenina androany no nitondrany antoko maitso ny fomba fijery manoloana ny raharaham-pirenena. Nandritra izany ihany koa no nampahafantarin'izy ireo ny boky mahakasika ny tontolo iainana izay ho aparitaka manerana ny sekoly maro. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ampidirina tsikelikely ao anatin'ny fampianarana eto Madagasikara ny famporisihana ny ankizy ikajony tontolo iainana fa ihany koa ny fanajana ny zon'ny ankizy nisy io maraina io ny fianaova-tso ny mpiara-miasa eo amin'ireo mpisehatra sy ny firenena kamana ary ny ministera ny fampianarana Michelarana Arjona. Zava-dehibe amin'ny zanak'olombelona ny fanajana ny zony ampirindra ny fiarahamonina, miaingany amin'ny fahakelin'ny ankizy ny famojerana tsikelikely izay fanajana ny zo izay. Raha ny fanazavana ety manatanteraka izany dia isy ny fiaraha-miasa ny ministera ny fampianarana sy ny firenena mikambana. Cette convention marque vraiment la volonté de Madagascar, l'engagement de l'État malagasy dans la protection des droits humains. Et le terreau le plus fertile pour inculquer des valeurs universelles de la protection des droits de l'homme, c'est au niveau de l'éducation nationale à travers nos enfants. Donc nous allons pouvoir vraiment inculquer ces valeurs-là. Ils seront plus tard, même étant petits, véhiculés dans toute la société, là où ils sont au quotidien, pour que nous puissions construire une société apaisée, harmonisée. Ankoatra ny fanazana ny zon'olombelona isany iompana ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ihany koa ny famodirana tsikelikely ny famporisihana ny ankizy amin'ny fanajana ny tontolo iainana. Mpisehatra amin'ny tontolo iainana miisa 4 no anampy ny ministera amin'ny fanatanterahana izany. Io amin'ny fanabeazana ny tontolo iainana sy ny tanora satria manamafy rezaka efa natao teo aloha. Madagasikara dia firenena manan-karena amin'ny zavaboary sy tanora. Iseto roa dia mahatsapa ny fampifanana sy ny fametanana ny tanora amin'ny programa fiarovana tontolo iainana dia antoky ny fambiazana amin'ny asa fiarovana tontolo iainana sy ny fampandrosoana aritra. Tontosa androany tetsy Mahamasina ny fifanaovan'ny ny mpiara-miasa teo amin'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena, ny firenena mikambana, ny mpisehatra amin'ny tontolo iainana, Action sans frontières, Graines de vie, Blue Ventures ary ny conservation centrée sur la communauté. Mitombo kosa ny herisetra ara-pananana atao amin'ny ankizy anatin'ny tambazotra tseratsera araka ny fanadidinina izay nataon'ny ECPAT tamina tanan-dehibe miisa 4 miseho amin'ny endriny maro izany raha ny resadresaka natao tamin'ireo ankizy ray aman-dreny manodidina ny 2 arivo lampanazavana. Tena tanjony ireo olona manao an'izay gouvernement filazana azy zany raha ohatra ka tenena dia mba azo ny fitokisan'ireo ankizy aloha izy aloha olona tsy fantatra io dia rehefa avy eo izy mamboly an'izany fitokisana zany eo amin'ny ankizy dia mety mangataka seho na afatra izay caractère sexuel dia mety izy mangataka fionana mihitsy mety izy manome tompy misy fampatokisana men'ny ankizy dia mety mitarika zavatra maro isan-karazany raha izay ilay online grooming ireo zany mety hitondra any amin'ilay atao hoe sexting ozy izy tsika satria mieritreritra ilay ankizy hoe namako ty satria efa mahazo ny fitokisana eo amin'ny internet dia andefasandreo ankizy ireo
afatra na savy na ovonan-tsavy izay miendritra mampiseho fihetsika na miendritra seho ava-pananana na caractère sexuel ozy izy tsika. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manamafy ny fiara-mientana anatin'ny ady amin'ny Covid-19 ireo firenena mikambana ao anatin'ny vondrona Eoropeana nivoatra nandritra ny fionana ny fametrahana marika famantarana iraisana ho an'ireo olona vita vaksiny fanadina. Les 27 à nouveau mobilisés pour afficher leur... Vonina ny hanamafy ny fiara-mientana amin'ny ady amin'ny Covid-19 ireo firenena 7 mpikambana anaty vondrona Eoropeana. Izay nisongadina nandritra ny dinika ampitaindavitra ny arahan'ireo mpikambana nanomboka omaly. Nambara tamin'izany fa 700,000 no ezahana ho vita vaksiny hatramin'ny volana septambra. Na izany na tsy izany. Maro ny teboka tsy nampitovy hevitra isan'izany ny fametrahana mari-pamantarana iraisana ho an'ny olom-pirenena vita vaksiny ahafaha mifamezivezy ankalalahana anatin'ireo firenena rehetra anatin'ny vondrona Eoropeana. Raha isan'ny nanaiky izany ireo firenena miankin-doha amin'ny fizahantany toa an'i Grèce, manainy mety hampirongatra ny valinaretina ny sasany. Olana anatin'izay ihany koa mifamerana amin'ny fifamezivezena ao Eropa. Samy mbola manana ny azy ny firenena isan'ny tokony raha ny fampiarana ny fepetra. Isan'ny nanakatonany sistaniny amin'ireo karazana dia tsy misy antony mazava ohatra i Belzika iray volana laza zay. Nandray fanapahan-kevitra irery kosa i Hongrie ary nampiasa ny vaksiny avy any Rosia sy Chine ho an'ny vahoakany. Les sérums russes et chinois à sa population. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiana nanaraka izany soava tsara dorto. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao.